Fotoana ny tantara foronina eto amin'ny radio don Bosco. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Hanjary Levo. Ary izay zavatra efa renareo tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay mampianatra ny sasany kosa. Romboay nosoratany Ranarivelo Roel. Sady navisabesatra no maivamaivana teny an-dalana. Navisabesatra mieritreritra iretsy aina vaoary tety ambonin'ny tany dia efa tsy nanan-jo hahazo ny fitiavan'ny ray aman-dreny niteraka. Satria ny eloka lehibe tsy azo ivalozana nataony dia ny nivoaka roa avy tao an-kibon'ilay nitondra volovolana. Eloka tsy ninina fa eloka zakaina. Maivamaivana koa nefa rehefa mahatsiaro fa tsy vitsy ny mino an'ireo zaza ireo olombelona ka tsy hain'ny olombelona to azy ny ekipy amin'izay azon'ny fitiavana sy azon'ny tanana ampiana. Saingy tsy ampina levonana ny mangidina telina tao anatin'ny tapakandro izay zava-pantatro sy tsy mbola fantatro androany. Ny vatako fotsiny no nitsotra teo am-pandriana fa ny saiko namerina namelona ny sary hitan'ny maso sy ny fitantarana rehetra eny ny sofina. Mbetika nampitsika anaty, mbetika nampangano hoan'ny maso tao anatin'ny aizina tao. Azo mentsiny amin'ny tantara inony ho antony fadiny mitaiza zazakambana va ny ray sy reny niteraka. Ny fantatra dia sarotra ny malala ny maso amin'ny toerana ankehitriny ka mametraka maso no karohana tany alohan'ny taonjato tsy fantatra tany mba hijerena zavatra iray. Inona ny zavatra hita ary manao ahoana ny fahitany izany? Ny fantatra koa dia sarotra ny mandrotsaka manontolo izao tena olombelona izao, iaina izay ny ainan'ny mponina an-tambahoaka, ahatakatra izay tsy takariny intsony ka hahazo izay efa azony, na ahalala izay tiany ho takarina saingy tsy mbola afaka manakatra. Fa na ny tantara ny fampiampita ho antony aza, tsy ahitazonina ho antony tokana, raha tsy boriboriana amin'ny hoe mifady no tandreman'ny razana fahiny sy ny ray aman-dreny ankehitriny ka omban'ny nitaranaka ny oriana. Iray amin'ireny tantara ireny ary misy mpitantara kokoa. Fahagolan-tano no niteraka kambana voalohany ny zanaka mpanjaka teto. Tamin'izany fotoana izany, raha mbola tsy nambabo ny nosy ny vazaha dia efa fomba ny mifanafika. Mety ho ny fanandrify tamin'ny andron'ny varotra andevo angamba. Tonga nandrava ny tanàna ny fahavalo. Rehefa nahita ny tompo tanàna fa tsy asehaka ny hery sy ny isan'ny mpanafika dia nisafidy ny andositra izy ireo. Kanjo hita ny vadin'ny mpanjaka tany am-pandosirana fa adiny tao an-tanàna ny kambana ray. Taorian'ny fisalasalana dia nanao tampody hitady ilay zaza ny mpanjaka. Kinanjo ny fanendra tamin'ny fahavalo ka namoy ny ainy. Nanomboka teo nanao tsitsika ny vadin'ny mpanjaka fa raha tarana kokoa ka mitaiza kambana, aza manjary.
ny tantara faharoa dia voalaza ho nitranga tany avarabaratra kokoa. Voalaza fa rehefa nitety vinany tamin'ny morontsiraka tsy nanana ny razam-behana an-tambahoaka dia niditra teo amin'ny fivoahan'ny renirano sakaleona any an-dranomasina ary nanorom-ponenana teo amin'ny toerana atao hoe Ambodiaramy sy Fanivelona any amin'ny 100 kilometatra avaratry Mananjary ao atsimon'ny Nosy Varika. Nanambady vehivavy teo an-toerana ilay vao tonga. Teraka ny zaza voalohany, tsy nisy ninona nitranga. Kambana no naterany faharoa. Rehefa lehibehibe afaka natsaka rano ireo dia maty ny reniny. Mafy tamin'ilay lehilahy izay fahafatesan'izay. Nakavady faharoa ihany izy nefa. Toy ny tamin'ny voalohany, niteraka ny voalohany zanany tamin'io vadin'io izy, tsy nisy inona nitranga. Fa taorian'ny niterahan'ny kambana maty koa raha vehivavy. Ketraka rangaha. Tsy kivy tanteraka nefa izy ka nakavady fanotelony, toraky ny teo aloha, niteraka kambana, maty ihany koa io vady fahatelo io. Teo ny namoaka tsitsika izy fa rataranany koa, fady mitaiza zaza kambana. Mbola misy tantara hafa va? Amin'ny firora alina izao? Mafy fidoboka ny onjan-dranomasina ao antsinananao. Nitseny loatra nefa izany amin'ny antoandro. Ny fanginan'ny alina no mampivoaka kokoa ny feo rehetra. Fa na ny fitsoriahan'ny katsatsaka eny amin'ny valindriana aza eniko mikasokasoka ihany. Tsy naheno esona teo anilako ka nieritreritra fa tsy za irery no ilaozan'ny torimaso. Tody, oya moramora, matory ve lahy? Fanginana aloha, naveriko fandroa ny fanontaniako vao nisy hetsika kely. Hoy izy. Matory? Manofo zany? Lahy le tsy no manofo ratsy ihany. Hoy izy tao sorena. Dia ny olona no ifindran'ny tsy fahitatory? Andao moa iresaky. Zazakambana indray? Ie. Ny olana amin'ny lahy? Hoy izy ny orinana anatrika ao anatin'ny aizina. Ny olana amin'ny lahy dia lahy tia manasarotra toe-draharaha. Ny olona sy ny fiarahamonina voakasika io tantara io aza milamy mafezaika, ialahy indray ny mampangoro vitsika ny rano. Adino langa, hoy nisofoka moramora. Ny tenin'ny endry sy mpandinika hoe tsy misy rano mampatahotra noho ny rano milamina fehizay. Nisitry le adala vao nanaiky ny fampizara torimaso tsy azo. Lazoary izay mampalailay lamosina ny lahy. Mino ve lahy? Hoy nahazo aina. Fa ampianazava ny anton'io sandrana zazakambana io ireo tantara amin'ny Tantaran'i Pitaony andohan'ireo. Ny fatrapononany amin'izany izay noko fa samy hafa isaky ny faritra sy ny olona. Tsy mahaivaniko. Fahapatsiviko amin'ilay indray fa ny fatrapa-efan'ny tranobe no mamaritra ny maha-izy ny tsiraresy izay ho fiainana. Mbola mavesa-drano izany eto ampanitsahana ny taonjato faha 120. Tsy azo dikevitra sy odivirana? Ny tsy azo dikevitra mbola mitoetra amin'ny akamaroan'ny faritra manady izany fa ny hoe tsy azo odivirana toa misy irika ihany amin'ilay hoe Romboay. Romboay? Bolana amin'ny timorotsiraka tsy nanan'ity ny hoe Romboay, izay mahasaha homana. Azony laza vaina? Mafaitra ny Romboay ka asangazy evokany. Misy milaza fa mitondra faratsimbitana na ozona ny fihinanana na fisotroana azy io. Asakasaka izay mandinika ny fady fa hitodian'ny fiarahamonina lamosina, indrindra amin'ny malagasy fatrapanajany razana sy tia zanaka. Firy no ahazaka hoe tsy afaka ilevinao pasan-drazana.
toy ny tafiditra tao anaty sangodimpanina ka rehefa niato iny tsy nifindra ray mandingana akory, za indray ny nalaina hanohy resaka tsy mbola nahitako lalamangirana loatra. Namarampara ny tody. Raha ny tahirim-pahalalana hitako tsy eto amintsika ihany, tsy eto Mananjary ihany no misy izay finoana mampatahotra ny amin'ny zazakambana izay. Tsy vitsy amin'ny fiarahamonina hatrany teto amin'izao tontolo izao no nino fa tsy ara-dalàna eo amin'ny olombelona ny hoe toerana iray no ivoahana na ilatsahan'olona roa miaraka. Sarotra amin'ny olombelona mandray ny fahasamihafana ny anaiky fitiavan'ny. Amin'izy ireo dia mandrangaranga herisetra ny zazakambana ka ny fitaizana azy ireny dia hitondra fikorontanana eo amin'ny fiarahamonina manontolo. Ny famonoana an'ireny mivantana koa dia fiantsiana herisetra. Ny herisetra nefa mivaly herisetra. Aza manokana dia mahatazana izay finoana izay amin'ny vanim-potoana ankehitriny eto amin'ity toerana ity. Fanginana navesabesatra, ny odina katoy toromaso tody, ny eritreritra fa afa-po ny mpanontany. Ny marina tsy te hanamarina ny filazany ho mpanasarotra toedra raha amin'ny firora alina izao. Tsy nivady mandry akory ankamba dia ny foazin'ny feona hahazo lahy sy feonan-tsiva miantso ny vehivavy irary. Atao isan'andro maraintsy hariva io, tsy ela kortaoriny izay, manakoako ny iram-behivavy lazaina fa mifony firarintsoa hery sy tanjaka ho an'ny zazalahy. Lilahy lilahy lilahinay mahery, ho atody akoho ny vato, ho ravim-borondry ny fantsy, lilahinay mahery. Volan-kakavitra aloha hatreto, toy izany ihany ny omaly ka zariako tsenjery ny feony. Misy karazany hafa koa nefa, ny tonony no isarangotako any pita anazava misy kokoa rehefa mandalo izy. Ary izay zavatra ifarenareo tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atoloro ny olona mahatoky izay mampianatra ny sasany kosa. Romboay nosoratany Ranarivelo Roel. Bola itoy.